Ny egny isan'ireo sambo lehibe mitondra mpizahatany mitsidika eto Nosbe tato ato no ny olana maro sambihafa ka agnisan'izegny ny valagnaretigny sy loza voajanahary ary rakorako izay ataon'ny sasany tsy magnaradalagna mandritra ny fahatongavan'ireo mpizahatany eto amin'ny portny Nosbe Elville. Magnoloana izegny dia nisy ny fitadiavam-baolagna izay niaragna tamin'ireo solontegna ny mpisetra amin'ny fizahantany sy mpitondra ary ny PMF. Nisy ny fandaminana sy fagnatsaragna izay ampiarigny manomboko amin'ny fandraisagna ilay sambo lehibe amin'ny faha-efatra ny volagna Desambra ho avy izao. Kasika ny fanomanana ny saison croisière 2024-2025 amin'izao fotoana izao moa zany ray volana alohany andraisantsika ny sambo zay mpitondra mpandeha voalohany indrindra zay tokony amin'ny mois de décembre zay dia tsy maintsy misy ny fanomanana zay natao voalohany zany dia ny fanomanana zay natao tao agnatin'ny tranony préfecture aloha ny voalohany io moa zany dia niresahana amin'ny ankapobeny ny zavatra tokony atao rehetrarehetra. Ny androany indray dia fijerena ifotony ny fomba entina mandamina ny fikarakarana sy ny fandraisana an'ireo touriste zay ho avy eto Nosbe zay miaraka amin'ny paquebot zany resahana eto. Izay anton'izay jerena zany ny fomba fandraisana an'izy amin'ny ankapobeny ny côté accès au port, faharoan'izay ny côté fandrindrana satria fantatra fa ny port ny Nosbe moa dia sady mandray ny paquebot zay resahantsika eto no mandray koa ny olona avy any ankify nefa sady mandefa ny olona makeny ankify. Zay rehetrarehetra zay moa no mezana na lamina hojerena ny fandaminana vaovao. Ny fagnirianay zay ho anareo zay ataontsika hoe tsy tonga nandritra an'izay fivoriana zay mba tokony hifagnoantona amin'ny namana rehetrarehetra ary hifampiresaka aminazy rehetrarehetra hoe inona ny tokony atao, inona ny agnatsarana ny zavatra efa misy ary ao ko atsika samby agnaraka le rendan-damina zay napetraka. Manana ray volana atsika hifagnatongana sy hifampiresana raha ohatra ka misy manana hevitra tsara kokoa noho ny efa zay fampiresana dia manatona ny tokony andraikitra zay mipetrana zany. Ny tena pitarika azy moa dia andreo matao trophée tena akoatran'izay ny amport moa dia ny APMF zay tokony andraikitra mikasika an'izany. 13 ireo sambo lehibe mitondra mpizahatany nitsidika teto Nosbe ny taona 13 sy 2000 sy 14 sy 2000. Alohan'ny farantaogno ity dia 13 ireo sambo ho avy hitsidika eto Nosbe. Midika izay fa miavitsy ireo mpikarakara sy sambo ary mpizahatany mitsidiky Nosbe noho ny fitiavantegna sy tombotsoa manokana izay minia ataon'ny sasany satria efa mifindra amin'ny toeran-kafa ka tsy raviravitagnana amin'izegny ny mpitondra sy manampahefagna ary ny mpitandro filaminana eto Nosbe ka efa mampitandrigny sahady ho tombotsoa ny vahoaka eto Nosbe.